Mirabantsika andray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao fiandohan'ny taona 2024 izao ny evahintsika amin'ny teny io ty ary ny tale jeneraly ny fitoerana momba ny fikarohana imora fantatritsika tsotsotra amin'ny hoe Ratsimamanga amin'ny alalan'ny docteur Andrianjara Charles mirabanao ny fandarana makasitraka makatelina amin'ny famalina ny fanasana eto amin'ny ty onjabe ity. Faly miarabanao koa ny tenako ary amin'ny anaran'ny ro mpiara-miasa amiko eo amin'ny Imra dia miaraba tratry ny taonan'ireo izay mihaino ny fandaharantsika ity androany ity ary mirasoa ary fanambinana ary fambiazana ho antsika rehetra ny ety taona vaovao ity. Eny ary tompoko anomboantsika ny resadresaka Andriamatotalea ny famaritana fofohy ny tantaran'izany Imra zany satria raha ho an'ny tanora tateoriana na mety vitsivitsy tamin'ny taondasa vao mety nahafantatra hoe ay misy an'izany Imra zany na dia hoe fantatra amin'ny hoe Ratsimamanga iny ary tany aloha tany ankoatran'ny zavanisy amin'izao fotoan'izao. Ya, ny Imra moa zany dia noforonin'ny professeur Albert Rakoto Ratsimamanga tamin'ny taona 1790 ary tamin'izany fotoana zany izy dia mpampianatra tao amin'ny faculté de médecine tao Paris ary directeur de recherche de CNRS ary tamin'izy namorona ny Imra dia ny statut an'ny Imra dia mbola atao hoe fikambanana zany tsy miankina amin'ny fanjakana nataontsika hoe ONG fa tamin'ny taona 2014 kosa dia ny Imra de lasa fondation izay natao anasoavam-bahoaka natao hoe reconnu d'utilité publique ary koa mpiara-miasa akaiky amin'ny fanjakana amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka zany hoe auxiliaire de l'État dans la promotion de la santé dia amin'io zany dia ny asa sy ny amandrarahany Imra dia mifantoka amin'ny zavatra anakefatra amin'ny sehatra efatra voalohany fahasalamana faharoa fambolena ary ny fahatelo zany sehatra fahatelo dia momba ny fiofanana na fampianarana ara-tsiantifika sy teknika ary koa farany dia ny fiarovana sy ny fitandremana ary koa ny fijojovana an'ireo zavaboary eto a Madagasikara. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay izavy mandrafitra ny Imra izany hoe izavinareo no ao anatin'izay mialohan'ny idirantsika amin'ny tsipireny amin'ireo teboka efatra. Ao amin'ny Imra zany raha ohatra ny hoe resaka hoe ahoana ny fomba ijoroany dia misy ny conseil d'administration dia ny conseil d'administration eo amin'ny 7 mianadary zareo ny conseil d'administration dia misy ny président ny conseil d'administration io conseil d'administration io zany manoro hevitra ny lalana izorana sy manapa-kevitra ny lalana izorana ary eo zany misy ny directeur général dia ao anatin'io Imra io misy département BDB dia voalohany ao misy ny département médical zany hoe Imra mandray marary tsabo marary ary misy koa manome fanafody zany amin'ny izay vokatry ny fikarohany Imra ao anatiny tiana marihana aloha fa ny fomba na ao amin'ny Imra sy ny hoe ny ataotsy hoe kolotsaina ny lovaina na tamin'ny professeur Ratsimamanga dia mampiraty nireo fitsaboana nentim-paharazana sy ny fitsaboana moderna zany amin'izao fotoan'izao nataontsika hoe médecine conventionnelle zany hoe ny Imra zany dia ohatrany hoe fisabanana hoe fikambanana ny reo zavatra anankiroa reo ny fomban-drazana sy ny moderna zay zany ny zavatra hoe an'ny Imra dia avy eo zany misy zay manana société zay ao anatiny an'ny fondation io zava io société io satria les fondations reconnues d'utilité publique zany dia zay mifantoka amin'ny hoe fampiroboroboana sy hoe fanao fikarohana amin'ireo zavaboary eto Madagasikara reo fa io société io kosa no mamokatra sy mivarotra ny fanafody. Hiditra amin'ny tsipireny amin'izay ary tsika Andriamatotalea miainga amin'ny voalazanao teo misy ve zany le fampifangaroana n'ilay nentim-paharazana sy le moderna sa hoe samy mandeha reo fa ataonareo avokoa? Izy ireo ataonay avokoa fa kosa ozy izy hoe mihevitra zany hoe ahoana ny fomba zany atongavana ny zavamaniry anankiray ho tonga any amin'ny fanafody dia voalohany indrindra aloha zany misy
ataony hoe etinao botanika zany etude fikaroana zany any amin'ireny toerana eto Madagasikara reny hoe miresaka amin'ireo hoe mpitsabo nentim-paharazana zay miresaka amin'ny olona hoe raha marary kibo ianao ohatra zo raha marary kibo ianao de inona ny fanafody ampiasainao, inona ny zava-maniry ampiasainao, de alainay reny zany de jerenay am'izay fotoana zay hoe tsy mijanona fotsiny am'izay hoe vaovao zay na hoe information zay zany avy any amin'ireny hoe etinao botanika reny fa tsy maintsy jerevanay hoe tena mahanana hery tokotra ve le zava-maniry na tsy, satria izao ny antony zareo mpitsabo nentim-paharazana de raha mba ohatrany hoe nareo fa fampiresaka tamin'ireny de zavatra misy dia akambany zany ny zava-maniry maromaro. Inona ny antony satria tiany zany le hoe propriété intellectuelle ho tazominy ho anazy le fahaizana rehetrretra zany hotazominy ho anazy, tsy reny plante rehetrretra reny akory ny tena manan-kery am'le aretina fa mety misy plante roa na telo reo no tena manan-kery sy ilaina zany amin'ny fitsaboana an'le aretina. Dia zay no mahatonga anay hoe tsy maintsy sedraina aloha zany hoe iza marina le plante hoe tena manana hery, zay no mahatonga anay ary io resaka scientifika zany no ampiasainay ka any am-boalohany zany de fa misy resaka scientifika hoe ahoana fanaovana ankety etinao botanika, de avy eo indray mbola misy ny validation pharmacologique zany andreo plante reo, de avy eo koa mbola sedraina aman'olona koa reo plante reo, zay voavoakanay ho lasa fanafody ka somary maharitraritra ela ihany zany zay vao tonga amin'ny fanafody. Zay mahasamihafa ny miraha zany sy tsy fantatro zay hoe olona mivarotra ny fanafody avy amin'ny zava-maniry. Ona no nivony miraha ohatrohatrany ahoana ny endrika isehoan'ilay fanafody zany hoe tiako tenenina hoe eny ny tsika malagasy moa matetika de tonga de apetraka amin'ny hoe fanafody daholo rehefa mety fanasitranana ohatrohatr' zany fa ohatra hoe miendrika comprimé, pomady, tambavy, fiarovana ve le vokatra eo amin'ny vonina io de napetraka eto ato amin'ny miraha voalohany indrindra aloha zay zany ny tanjonay de hoe rehefa mamoaka fanafody zay mividiny de tokony mirary satria zay mahatonga anay hoe natao ana soavam-bahoaka. Dikan'izay dia ahoana no hoe anenana ny hoe ny coût de production an'le fanafody zany famokarana zany tokony koa tsy ho lafo, de zay no mahatonga anay hoe alohanay mijanona aloha amin'ny voalohany zany am'le fomba fampiasana azy nentim-paharazana iny aloha ny voalohany indrindra zany hoe ohatrany resaka tambavy zany no anaovana an'le izy, zay mahatonga ny CVO hoe ohatrany resaka tambavy zany natonga ny CVO resaka tambavy. De avy eo am'izay zay aloha nenay ny tena hoe ao zany no basinay, fa misy zany ndraindray zay mba hoe manao zavatra hafa kely zany mbanao ohatrany hoe manao crème na sala am'zany fa iny koa aza mbola nentim-paharazana koa iny zavatra iny taloha. De nenay zany ny zavatra hoe tena kendrenay mihitsy de mba fanakaiky koa ny fomba fampiasana azy nentim-paharazana satria matoa iny nampiasaina tamin'ny efa taona tamintsika mbola tany amin'ny hoe génération de génération en génération ozy izy dikan'izay iny zany zavatra mahasoa zany ny fampiasana azy ohatrany efa andresanao teo any le karazana dingana samihafa lalovana mandrapivoaka ny no fanafody fa ny tiako antanina tale de ny amin'ny hoe atraiza amin'ny famaritanao feno ny fepetra zany fa tena fanafody mahasitrany ty voka-pikaroana nataontsika ty ny fetrany de zao rehefa ataontsika hoe zay hoe manao observation clinique zahay zany hoe jerevana zany mbola araka ny tenenako teo aloha teo fa misy département médical ao aminay de nenay zany teny aloha zay amin'ny voalohany raha fanafody vaovao hoe am'le olona zany misy fanafody ohatran' zao ka tianao ve hoe afaka manandrana io tsy zay mihitsy miteny hoe aza hoe tsy maintsy hoaninao tiana zala am'zany fa tsy maintsy misy consentement zany avy any am'le olona hoe andrandrana le fanafody de andramana le fanafody de hita le izy zany de izay no mahatonga le izy hoe angamba any amin'ny hoe heritaona no any zany misy efa olona fa any amin'ny zato sy mahery nampiasan'le fanafody de hita fa hoe mahomby tokotra n'le fanafody zay vao mivoaka le izy de misy données zany hoe données quantitative zany le mivoaka avy eo fa tsy hoe nety na tsy nety ny sitrana sala am'zany. Misy zavatra tantara zay tantaraiko zany mety mampimena am'le izy resaka io le fanamboaranay fanafody io nisy zany zay nisy mpiaroko ataonay avy any Tuléar dia nisy mpitsabo nentim-paharazana tany laza fa mahasitrana zany tosodra de ny zavatra nataony zany jerena no tena hoe mahatratra any amin'ny
zato isan'andro no makany amin'io mpitsabo de niresaka tamin'le mpikaroka hoendana mba mifandraraha amin'io mpitsabo netim-paharazana io mba alaivo le hoe ina le zatra ampiasainy de mba hoe tsika hojerevana taty de nanome kosa le mpitsabo netim-paharaza satria raha hoe imra de natao azo avambahoaka de lasa nitsabonina zany de oentin'le dokotera mpitsabo an'le tao aminay tao zany dia sedrainy le fanafody tamin'le olona zany nizatra nataonay de hoe ze iza nanana tosodra tao ampiasana izany ty mazoto de anao ositranany mandeha le izy tamin'ny voalohany mandritry ny herinandro faly daholo ny olona rehetrrehetra hoe tena forme mihitsy tena mety tsara le fanafody nyrehetrarehetra jerena zany ny tension le tosodra tsy nidina ihany jerena ndrainy de ozy totrany tsy mandeha anty izy ty ozy izy le dokotera mantsy mandana kosa mba ataovy kely herinandro ray manaraka natao ihany fa maika le olona mitady ihany sala am'zany de tsy midina ihany tosodra de najerena am'izay any afaka ray volana am'izay de rehefa tena nanao fandiniana marina zay jerevana zany le izy rehetrrehetra le izy kay zavatra ohatrany hoe mampifalifaly le zava-maniry zany hoe tsy mahasitrana zany izy fa le olona nihinana azy de lasa ohatran'ny falifaly tsy izy aloha tsy rogony de ozy izy ry zareo hoe maninona reo zany amelatry rofivaritra rogo de zay tsy ao anatin'ny libra zany zavatra zany moa anatin'le fikaroana sy ezaka ataonareo avokoa zany rehetraretra zany fa ono andre matotale manaona zay hoe fiara-miasa amin'iny fotony zay nareo ve miara-miasa amina ohatra hoe toeram-pambolena na tsy fantatro na alavojanary no toetra zany sa hoe amin'olona tsotra fotsiny amin'le fanangonana n'le vokatra samihafa mba hodina misy karazany roa ny karazany voalohany aloha ny akamaroa zany de miaraka amin'ny olona zay zany hoe fa misy hoe mpitango an'ireny zava-maniry reny zany reny no irahanay zany baka an'le fanafody de teo am'izay no tranga ny olana satria ao anatin'ny sata ijoronin'ny imra de hoe miaro ny zavaboary eto Madagasikara ka ndraindray efa misy zany le zava-maniry zany na le plante zany menacé zany hoe tadoripa eto Madagasikara de teo am'izay zay no nanapa-kevitra fa tsy maintsy voleny io fa satria zava-dehibe tsy maintsy mitazona andreo zavaboary reo eto Madagasikara ho an'ny taranaka faramandimby eto amin'ty tandrazatsika ty de zay zany ny fomba fanaovanay de lasa am'izay manomboka mamboly an'le izy de tsy maintsy jerena tsara hoe inona ny tany mety amin'izy ty satria raha vao miovy io de efa tsy mitovy ko ny herin'le fanafody de iany am'le tany any am'izay zay manomboka mamboly zany le fanafody zay zany misahatra anakoa de sasany zany avany amin'ny fambolena sasany kosa avany amin'ny kolekta satria raha ohatra le izy hoe feno eraky Madagasikara feno any am'le mitovy daholo zany le hoe le zavatra le hery ao anatiny eo na eto Antananarivo na any Fianarantsoa na any Tuléar mitovy daholo kanefa misy eraky Madagasikara de aleo tonga de manao collecte sauvage fotsiny ianao de le izy tsy inona misy régénération an'le plante ihany zany misy resaka vola miditra amin'le olona sy ny tsarakaran'zay sy ny ohatra zany zay zavatra lehibe zay zavatra zay tandremanay mafy mihitsy zay ary zay aza miaraka amina association avy any velana mihitsy satria raha hoe tsy association itaterana fotsiny no ataonay zany misy organisation avy any velana zany manara-maso zavatra ataonay hoe tena manaraka ave zay le atao hoe développement durable zany hoe manaraka andreo ohatra hoe nyresaka araka toe-karena araka ny hoe ny tontolo iainana zany manaja ny tontolo iainana sy ny ara-sosialy de misy organisation manaraka andreo ka ao anatin'zay ko zany le ara économika tokony ny karama zay omenan'le olona na koa hoe mividiny le zava-maniry zay raisinay de tokony hoe ahafahan'le olona mba miaina tsara zay matsy hoe anina équitable zany le partenariat ny zava-misy am'izao fotoana zao andre matotalea marobe ny fikaroana na famokarana mitovitovy amin'ny imra am'izao fotoana zao tato anatin'ny taona vitsivitsy zany hoe miditra amina fifaninanana ohatrohatry ny honany fiatrehanareo an'izay ny imra aloha de ohatrany hoe karazany hoe fondation reconnue d'utilité publique zay zany tsy de tena hoe tsy de mampaninina anay tanjonay de ny ampandrotra Madagasikara ka raha misy maro moa
no ampandroso sy hoe manao zay hoe valoriser zany hoe andreo arentsika eto Madagasikara reo tsy mampaninona ny mira zay zavatra misy zay zavatra zay ary zay tsy hoe anohana zany ko na hoe zany am'zany tsy de any loatra ny tanjonay aza hoe zay manao fikarohana momban'ireo zava-maniry reo hoe plante médicinale reo de publier vanay dikan'izay zany misy information ao anatiny eo hoe ahoana ny herin'ity ahoana ny toxicité an'ity afaka raisin'ny olona zany reny zavatra reny zany hoe mitanjonay moa de hoe manohana zany ny fampirobona ny ara-toekarena sy ara-sosialy eto Madagasikara ka raha misy industrie na institut manao recherche any ankoatrany tsy mampaninanay zany vao maika mahatsara ny Madagasikara zay ny ilainay. Ho resantsika fohy fotsiny ny mahakasika ny Covid organique sa anisan'ny vokatra farany ny fikarina sy ny karohany teo anivon'ny IMRA mbola ao anatin'ny Covid-19 tsika amin'izao fotoana zao manaoana ny fiodin'ny famokarana na ny momban'io CVO io amin'izao fotoana zao ndray matotala io zany momba ny CVO dia zay zao amin'izao fotoana zao de manana réserve BDB ary ny hoe ny date limite d'utilisation io produit reo dia indrindra fa le hoe pack familial sy le hoe sous format infusé reo dia mbola misy rotaona reo réserve ireo tena eto samy teny mbola afaka miatrika tsara nio hoe raha ho tonga zany raha sanatry ho tonga zany deuxième vague fa hoia hoe alohan'ny tonga avavarefitra de ataovy nendra zany ozy izy ny fitenenana malagasy tiako tenenina zany hoe alao tonga de alao tsika de nizao de fa misotro ny CVO afahantsika hoe tsy mandeha am'izany toerana zany tena tsoriko fa tsy tokony hipetraka tsony ny fanontaniana hoe mahery ve sa tsy mahery na hoe manana hoe tena mahomby tokotra ve ny CVO ny any velany efa miteny ny any amin'ny Institut Max Planck efa miteny ny Université Sao Paulo fa miteny fa hoe manana tombontso tokoa ary mahomby tokotra ny CVO dia tokony tsika zany tsika totoerana indray ve hoe anatsatro ny CVO tonga angamba amin'ny fotoana hoe amporosiantsika satria ny ampandroso ny Madagasikara ty no ilaintsika rehetrrehetra sy hoan'ny vahoaka rehetrrehetra de tokony tsika aprisika ny tsirairay zany mba hiaro tena amin'ny fisoana CVO. Aiza aiza ny IMRA zany hoe mbola mitohy ve ny fikarohana na famokarana na fanatsarana ny vokatra eo anivon'ny IMRA amin'izao fotoana zao CVO moa zany ny vokatra farany fa manahoana ny hoavy sy ny rehetra de ny zavatra misy zany ny IMRA moa zany de raha arakaraka le hoe misy ny aretina zany ny aretina zany misy le aretina hoe zay ilain'ny dretrarehetra aloha ohatra zao hoe amin'izao fotoana zao dia misy ny allergie satria mandomando zany ny mandomando ny tany de misy am'izay mety miteraka asma zany io zavatra io de misy produit anay zany ivoaka zany atsoaty zany fa ivoaka mihitsy momba ny resaka soika zany hoe momba ny resaka asma zany de zay zany zay ny mahatonga anay hoe aleo karohany ty zavatra ty satria afabetsaka zany ninninona zany ny toerana misy an'le olona ny malagasy dia voany soika foana izy tratran'io foana izy zany de zavatra hitanay zay zavatra zay dia isy zava-baovao zany ivoaka afa amin'ny IMRA amin'io zavatra io ny anarany zany aloha mbola hoteneniny ihany zany hoe asoika ny anaran'le fanafody asoika ny anaran'le fanafody de ivoaka io zavatra io zany rehefa kelikely io angamba afaka herinandro nakapabolana io de mety ivoaka izy zay zany zavatra misy ny ohatra koa hoe zavatra hoe misy anankiray de reo ohatrany hoe aretina zay hoe tsy mba misy mpijery satria reo industria mpamokatra fanafody tsy mikarakarandreo satria le olona tratran'ireo aretin'ireny dia saika hoe ny ohatrany hoe ny ressource zany de faible ohatrany hoe tsy de tena manana eo amin'ny ara-toekarena izy ireo de sahirana tokoa reo olon'ireo
ka zay a natongany hoe aleoa koa tsika hijery satria tsika natao saoamboka de ohatra zany a nyresaka hoe drépanocytose ny drépanocytose a zay mahazo an'iny faritra tsinana ny Madagasikara rehetrarehetra iny zany a dia zay ko zany a miara-miasa amin'ny ny direction de coopération internationale monégasque de miaraka koa zay amin'ny fondation Pierre Fabre zany a miaraka hoe ahoana ny fomba anomezana fanafody an'ireo olona ireo de zay a anisany ao anatin'ny fikarohan'ny Imra zany a zay zavatra zay amin'tinana n'izay resaka voalaza rehetrarehetra zay Andriamatotalea momba ny Imra ny toetsaina tokony ananantsika malagasy ao anatin'izao hoe mpikaroka malagasy fikarohana vitatsika ny fiandranam-pirenena sy ny sisa ny angamba ny tiako tenenina hoe tokony ho reherehan'ny malagasy rehetra zany a ny mpikaroka eto tiako ampatsiavina fa ny akamaroan'ny mpikaroka malagasy aneka na de nianatra tany an-dafy tany raha ny tenako manokana zao dia za dia anisan'ny nianatra tany an-dafy tany Strasbourg ny fianarana nataoko zany a de avy eo anakany Amerika sy tany dia za koa anisan'ny mpiandraikitra atao anatin'ny Pfizer zay namokatra ny vaccin io hoe ahoana fanamboarana hoe molécule vaovao zany a anisan'ny mpiandraikitra atao ka noho efa tonga aty Madagasikara ve za de nidina amin'ny fahaizako ve sa ahoana fa tokony hoe mba anana zany a hoe fatokisana andreo fikipikaroka malagasy rehetrarehetra ary tsy zarery sady tsy miteny hoe izarery fa be de be ny otraniko eto Madagasikara eto be de be ny otraniko eto Madagasikara eto ary vonona ampandrosoa Madagasikara ka zay vokatra vitanyireo hoe mpikaroka malagasy reo tokony mba tohanana amin'izay ary ko tokony tohanana koa reo zavatra hoe zavaboary atsika eto Madagasikara reto a ahoana ny fomba anaovantsika satria tsika malaza hatramin'izay hoe mpanan-karena ty tantsika ty ndrefantsika anisan'ny tany mahatra zavatra mahagaga zany zavatra zany ngamba sody lany fotsiny amin'ny ady majingitsika fa aloha ngamba hiaraka sy hiaraka hoe ampandroso an'ity firenentsika ity tsika ka de samy tondra ny anjara birikiny tsirairay fa tsy lany amin'ny andro amin'ny ady majinika isaorana ny vahintsika ny tale général ny Imra amin'ny alalan'ny docteur André Anjara Charles ny vahiny teto amin'ny fandarana Ambarao makasitraka to saotra indrindra tompoko mametraka ny mandrapiresaka ho amin'ny fotoana manaraka ny fandarantsika Ambarao veloma tompoko